ary fanadidira farany arahantsika amin'ity ariva ity noho ny zava-bitany teo amin'ny tontolon'ny fantanjahantena dia notoloran'ny komité olympique iraisam-pirenena na ny CIO diplôme de mérite femme et sport i Rakotsafy Rosa nakasitraka ny komité olympique malagasy sy ny ministère ny tanory sy ny fantanjahantena malagasy ny tenany tamin'ny fahazony izao mari-pakasitrahana izao. Ny fahitan'ny komité olympique malagasy an'izay dia noho ny ezaka lehibe izay nataony Madame la DCF directeur'ny sport fédéral zany izay nanao ny tso-zavatra nanomboka ny atleta azy ka hatramina entraîneur azy sy na mpitantana azy teo amin'ny fanatanjahantena ary amin'izao iarahantsika mahalala fa izy no mitantana ny AMAO ary ny miara-miasa amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny maha-taliana fédéral azy dia nahatsapa ny komité olympique fa noho izay ezaka lehibe zay dia misy isa-taona tsinona ny mahazo an'ity diplôme ny mérite ho an'ny femme et sport ity dia nanolotra ny anarana ho an'ny komité olympique international zany ny komité olympique malagasy dia neken'ny komité olympique international ary voninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara zany izy ity satria izy no ambassadrice-tsika eran'izao tontolo zao zany amin'ny anaran'ny fanatanjahantena malagasy izay tantanan'ny CIO eto ambonin'ny tany dia miara-mifaly zany antsika malagasy rehetra ary tamin'ny taona 2024 ity no nahazahoantsika an'izany mari-pakasitrahana lehibe ho an'ny Rakotsafy Rosa zany. Afa-tsy vaovao tokoa satria ity moa zany dia mari-pakasitrahana teo amin'ny lafin'ny fitantanana mihitsy ary fitantanana eo amin'ny fanentanana ny vehivavy sy ny tovovavy mba hanao fanatanjahantena eo koa amin'ny lafin'ny fitantanana en général zany amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ka tsy adinoko zany ny saotra manokana ny komité olympique malagasy aloha satria zareo no nandefa ny anarako tany dia nahafana nahazo an'io mari-pakasitrahana io eo koa ny ministère ny tanora sy fanatanjahantena izay nanao anao directeur ny sport fédéral moa nahafana nanatanteraka ny asa izay niarahana ny asa tamin'ny komité olympique malagasy hatramin'izay dia atolotra koa izy io ho an'ny vehivavy malagasy rehetrarehetra izay vonona sy miady mandrakariva mba hatsara ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny lafin'ny fitantanana. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no ametrahana ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny manaraka indray ny marimarina koa dia ho amin'ny taona 2024. Ity no fandarana mahery farany ho an'ny ity taona 2024 ity. Tsy hainy tsy saotra atsika rehetra mpanaraka ny fandarana mahery amin'izao ora iresahantsika amin'ity ariva ity. Sorana ihany koa ireo namana teknisianina rehetra miara-manatotosa ny fandarana teo no namana Romain eo ny namana Zakino Rakotomanana zay miara-miasa isaky ny alahady manatotosa mizara amintsika ny vaovao ara-panatanjahantena dia eto am-pamaranana dia mirary sahady Otratry ny fetin'ny Krismasy sambatra isam-baravarana izahay eto amin'ny fandarana mahery ary mirary ihany koa ny ahatratrarantsika ny taona vaovao 2024. Mifarana eto ny fandarantsika amin'izao ariva izao, mifarana ihany koa amin'ny taona 2024 amin'ny taona 2024 indray tsika mihaona eto. Makasitraka tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy, veloma tompoko.